Mirabantsika rehetra tonga sao anatin'izao fampovavavan'izao ry havana Alarobia fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona 2024 ho aminareo anie ny tompo. Ny salamo iantsotsika ny tompo dia ny salamo fa 7:100, ny andiny ny 7:20 hatramin'ny 7:30. Salamo fa 7:100, andiny ny 7:20 hatramin'ny 7:30. Mitsangana ry havana aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Ideran'ny tompo isika araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: izay midina any an-dranomasina ka mandeha an-tsambo sy manao raharaha any amin'ny rano lehibe no mahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina. Fa ny teny izy ka nanangana rivotra mahery izay nampisonitra ny onjan-drano, niakatra hatramin'ny lanitra ny olona ary nidina hatramin'ny lalina, ny fanahy ny levona no ny fahoriana. Ny sangodingodina ireo sady novembena toy ny mamo ka de very ny sainy rehetra. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raha ory ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy, nanony ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny onjan-drano. Dia faly ireo satria nitsahatra izany ary nentiny ho amin'ny fitodiana ny riny izy. Amen. Hivavaka isika. Mideranao zay Andriamanitro, fa ianao nampitsy ny alina no mampiposaka indray ny masoandro, ianao mampiakatra ny rano no mampitony ny heriny indray raha mila hanafitra anay ny lalina. Ary misaotra anao izahay fa teo amin'izay nibiazan'ny ota tokoa no nioarany fahasoavanao be lavitra, ka indro na tokony ho very sy hoelohina mandrakizay azy izahay no nifandikanay ny didinao masina dia raisinao ampitiavana atao an-tranonao. Ny fanantenanay dia ianao anatrika, hitarika ary ombanay mandritra ity fanompovavahana ity amin'ny alalan'ny fanahy masina. Indrindra Tompo, mbola manantena koa izahay fa hanakambara aminay ianao, hampiorina ny finoanay bebe kokoa ary hanalanay amin'ny tahotry ny loza eto amin'ity izao tontolo izao honenana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Marika 4 5:30 hatramin'ny 1:20 farany. Marika 4 manomboka eo amin'ny 5:30 hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary andro izay ihany, rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy: andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny ny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazerana ny alon-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambonin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe: mpampianatra, tsy mampaninona anao va zaho hahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sandy nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andin'ny 5 sy ny 1:20 amin'izay novakiana tamintsika teo ry havana no iarahantsika amin'izao toriteny izao. Ary ny fanahin'ny Tompo mbola hitarika antsika andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny afatra voalohany dia fampandinian-tena, ary ny faharoa fampaherezana. Fampandinian-tena araka ny andin'ny 5 tenin'i Jesosy manao hoe: nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo?
dia avadika kely ny fanontanianany hoe efa manam-pinoana ve ianao? Efa manam-pinoana ve ianao ka tsy sarotahotra? Nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ahoana ny alalàna fa manana finoana izaho sy ianao? Raha mankany amin'ny Hebreo 2:12 isika, mazava ny famaritana ny atao hoe finoana, fa hoy ny soratra masina, ny finoana fanehoana ny zavatra tsy hita, fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Ary dia tanisaina amin'izany Hebreo 2:12 zany, ireo olo ny finoana namakivaky ny tantara ao amin'ny soratra masina. Olo ny finoana namakivaky ny tantara mpamonjena. Dia manasa anareo ry havana mba hamaky zany Hebreo 2:12 zany, izay azo antsoina hoe ilay tokony finoana. Tokony finoana, boky toko andininy, ilay tokony finoana. Ahoana ny afantarana fa manam-pinoana izaho sy ianao? Betsaka ny maridrefy fa ireto ny santionany ry havana. Manam-pinoana isika satria feno fankatoavana. Feno fankatoavana. Ny amantarana fa manam-pinoana ianao dia ianao feno fankatoavana. Tahaka ny Abrahama izay nanaiky hiala, tsy nisy ady hevitra na fepetra tany an-tanindrazany ka nandeha any amin'ny tany izay tsy mbola fantany. Tahaka ny Abrahama koa izay nanaiky hitondra ny Isaka atao fanatitra, tsy nanontany ny tompo hoe tena ho vonoana ve izy ity. Genesis 2:12 sy ny Genesis 2:20. Amantarana fa manam-pinoana ianao dia mankatony tompo tsy misy fepetra. Ny faharoa, anisan'ny maridrefy amantarana ny fananantsika finoana koa dia isika feno fahatokiana. Isika feno fahatokiana an'Andriamanitra. Raha nitady izay olona afaka hifanandrina amin'ny Goliata, ny fanjakan'ny Israely tamin'izany, dia tsy nisy fa zatovolahy anankiray fantatrareo Davida, niaraka tamin'ny antsamitadiny no nanolo tena navitra ny firenena, manoloana ny orooro fiatriana ny Goliata. Ny Samuela voalohany 7:20. Feno fahatokiana. Tena natoky izy, tsy ny heriny na ny angeza ny afaka hifanandrinana amin'ny Goliata. No zava-dehibe taminy fa Andriamanitra tokony. Tsy nitoky tamin'izay fitafiana koa izy, tsy mahazatra reto fa aleo za sy ny antsamitady ihany no hiatrika ny Goliata. Feno fahatokiana, feno fankatoavana, feno fahatokiana. Ny alalàna koa fa manana finoana ianao dia olona feno vavaka, tahaka ny Daniela rehefa tsy nety ny vavaka tamin'ny mpanjaka babilonianina izy, dia niaina tamin'ny vavaka, nalefa tany andavaky ny liona. Hoy ny tompo hoe akombony ny vava ry liona. Daniela toko fahaenina. Tena olona feno vavaka. Izay ny amantarana anisan'ny maridrefy afantarana fa olon'ny finoana ianao. Ny fahaefatra izay maridrefy azona milaza koa hoe olon'ny finoana ianao na manana finoana ianao dia ianao feno fanoloran-tena. Feno fankatoavana, feno fahatokiana, feno vavaka, feno fanoloran-tena. Ny epistily nosoratan'i Jakoba dia mampianatra tsara fa ny atao hoe olon'ny finoana dia olon'ny asa koa. Maty ny finoana raha tsy misy asa. Olon'ny fanompony ianao. Ary fahadimy, ianao feno fiovana. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Ny amantarana koa fa efa mino ianao dia misy azonao lazaina ny fiavahan'ny fiainanao, elanelany ny azo fijalian'ny tompo, tantaranao lasa sy ny tantaranao ankehitriny. Ny olona afaka mandrefy ny finoany amin'ireo maridrefy, santionany ihany fa maro no azo tanisaina.
olon'ny fankatoavana, olon'ny fahatokiana, olon'ny vavaka, olon'ny asa, olon'ny fiovana. Ireo dia afantarana hoe mino ianao. Hoy ny Tompo, nahoana ny sarotahotra ianareo? Ahoana ny toyny? Ahoana ny toyny? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Rehefa sariavana ny finoanao, ary amin'ity anio ity, dia valion'ny fanontaniana hoe efa manana finoana ve ianao ka tsy sarotahotra? Ny faharoa dia fampahirezana, eo ny andininy fa 2:20. Ny soratra masina dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa nirivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Rehefa mijery ny andininy 5 sy ny 2:20 dia samy milaza tahotra ny andininy soratra masina, sarotahotra. Eo ny andininy 2:20 natahotra indrindra. Fa mamaky an'io tantara io isika ry havana, ny lazaina amin'ny hoe sarotahotra dia ny tahotra manoloana ny loza, ny fiakaran'ny onja tao an-tsambokely. Fa ity tahotra faharoa ity kosa dia tahotra manoloana ny fahagagana nataony Jesosy Kristy, ny fampitoniana ny rano. Tahotra samihafa ireo. Ny fampahirezana dia ny hoe atanjao ny finoana mba ho tonga tahotra manoloana any Jesosy, ny tahotra manoloana ny loza. Atanjao ny finoana ka ny tahotra manoloana ny loza tahak'izay nanjo eto amin'ity tantara ny fampitoniana ity, dia anjary tahotra manoloana ny Jesosy, lay tompony fiarovana, lay tompony fiadanana. Ahoana moa izany ry havana? Vokatra telo no hitantsika nateraky ny fampitoniana ny ranomasina ato amin'izao andininy fa 2:20 izao: ny tahotra, ny fahagagana ary ny fahalalana na ny fiakena any Jesosy. Iza moa ity fa nirivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ireo ny vokatra telo: tahotra, fahagagana, tena gaga, ary fiakena ny herin'i Jesosy. Dia rehefa tena avy nandiny tena ianao fa manana finoana, ndeha androso, atanjao zany finoana zany, mahereza mamaky soratra masina sy mivavaka. Ny olona mikotrana dia lasa maninona? Bebe Sandry, ka nikotrana ara-panahy dia izao ataontsika isa-maraina izao. Atanjao ny finoanao amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny vavaka, mba tsy ho sarotahotra ianao, fa ho tonga amin'ny tahotra miaro fahagagana sy fiakena eo anoloan'ny herin'i Jesosy Kristy, mba tena ho tonga eo anatrehan'i Jesosy sy ny heriny ianao. Ka iaiko hoe iza moa ity fa nirivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ny fendriavana dia ny hoe refeso ny tenanao, valio ny fanontaniana hoe efa manana finoana ve ianao? Raha mamaly eny ny fanontaniana ianao, erezo mba ho finoana ampahitanao ny herin'i Jesosy Kristy ny finoana ao anatinao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Kristy Tompo, mampandiny tenanay ny soratra masina tamin'izao maraina izao. Matetika tokoa ny sarotahotra izahay, mivoraka ny lohanay rehefa tojo olana lehibe, mangovotra izahay manoloana ny loza, manantanina eo ambaravarana na eo amin'ny fiainanay andavanandro. Fa indro ianao mampahatsiahanay fa tsy maintsy mandiny teny izahay, sao mbola tsy manana finoana tahaka ny mpianatra miatrika ny onjan-drano. Ary rehefa avy mandiny teny izahay dia mba hihevitra izay hiorenanay tsara amin'ny finoana, hitombonay bebe koa amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fahazotoana, mamaky ny teninao sy miantoraka aminao ao amin'ny vavaka, mba hivadika ho tahotra anao Andriamanitra eo anoloan'ny herinao sy ny fahagaganao,
ny fahatahorana ny loza sy ny fitaintainana isan'andro eto amin'ity izao tontolo izao ity. Indreo Tompo, ny fiainanay tsy misy miafina aminao, ny fiainanay manokana, ny fiainanay ara-ankohonana, fiarahanay amin'ny ray aman-dreny sy ny ray tapo, ny fiombonanay amin'ny vady aman-janakay tsirairay avy, apetrakay ho ampelatananao zany, ny amin'ny anina ho aninay ihany io, ny amin'ny asa heverinay ho tanterahana, ny amin'ny fandaharam-potoana samihafa hijoroanay ho vavolombelonao. Nkany amin'iza moa izahay raha mijery ny firenenay, ianao ilay tompony fahefana no ampitony ny ranomasina eto amin'ity Madagasikara nosin-drazana ity. Ary ny fiangonanao dia efa nanaovanao fanekena miorina mafy ao amin'i Jesosy Kristy. Aza manary ny fiangonanao ao amin'ny fotoan-tsarotra ianao, na ny eto amin'izao fitandremana izao, na eo anivon'ny Saodapartany, eo amin'ny sahany FJKM, fa indrindra ny fiangonanao manerana ny tany. Akambanay ny vavakay amin'ny anampianarin Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay no izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangantsika ny fanekam-pinoana larana fahatelo no hijorontsika ho vavolombelona. Voasoratra hoe: minan'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao. Izy nanambara amin'ny fanahitsika, fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany anaova-batisantsika ho tena iray. Ny fandresena izay hoenty mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Raiso ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tononana amin'ny anaran'ny Tompo. Mahireza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.